ankehitriny tafiditra ao anatin'ny fanomanantsika ny famerenana ny famohana indray ny rovana Antananarivo ao anatin'ny lapany Manjakamiadana dia misy ny fikasana satria efa izay raha teo moa ny sata amin'ny fean'io toerana io mozea izy io hosokafana ho an'ny daholobe ka hampahafantarana ao ny tantaran'i Madagasikara Ray Manontolo indrindra ny tantaran'ireo mpanjaka izay nipetraka sy niasa ary nonona tao anatin'io rova io. Tadiavana zany ankehitriny ireo olona manana endrikendrika mitovy, feofeo mitovy ho an'izay ananana tahiry satria tsy tena misy mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny feona Andrinampoinimerina, ohatrany ahoana ny endrika Andrinampoinimerina na io sary aseho azy hoe tsy tena io loatra hono ny endrika ny tarehany fa ohatrany somary hafahafa satria tsy nisy zany tamin'ny fotoan'andro dia miara-miasa amin'ireo mpahay tantara sy ireo taranaka n'ireo olona ireo isika dia jerena hoe ohatrany ahoana ny endrika izay olona izay. Samy manana ny heviny anefa ireo mpandinika tantara mahakasika izany. Araka ny fanazavana mpandinika tantara iray dia siansa mari-potitra ny tantara. Noho izany tsy mety raha vinavina fa mila fototra marina mba ahafahana manao zavatra iray. Jerijerena io izay manakaikaiky an'izy dia ireo no alaina sary anaovana ny fampirantiana ny hologramma alefa ery anaty roa.